Zakaria 10. Mangatara hanorana amin'ny Tompo ianareo amin'ny andro ny farahorana. Ny Tompo no manao ny oram-baratra. Hanorana mivatravatra no omeny azy. Eny, samy omeny ny zava-maitso any an-tsaha ireny. Fa ny terafima dia ny teny zava-poana ary ny pisikidy nahita fahitana mandainga ka nilaza ny folainga. Foana ny fampiononana nataony, koa izany no nan'ny hasiavany toy ny ondry. Ory izy satria tsy misy mpiandry. Amin'ny mpiandry ondry no irehetan'ny fahatezerako ary ireo osilahy no hovaliako. Fa Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao, no namangy ny taranaka Joda. Ondry andrasany ka manao azy toy ny sovaliny miravaka ao amin'ny ady. Avy ao aminy no hiavian'ny vato fehizory. Avy ao aminy no hiavian'ny tsatokan'ny tranolay. Avy ao aminy no hiavian'ny tsipika fiadiana. Avy ao aminy no hiavian'ny mpitarika rehetra. Ho toy ny lehilahy mahery ireo izay manitsaka ny fotaka eny an-dalana amin'ny ady. Hiady izy satria ny Tompo no momba azy. Ary ny mpitaingy tsoavaly dia hitafy henatra. Ampahery ny taranaka Joda aho ary hovonjeko ny taranaka Josefa ka amponjiko indray satria mamindra fo aminy aho ka ho toy izay tsy nariako izy. Fa izao no Tompo Andriamanina ka hiaino azy. Ho toy ny lehilahy mahery i Efraima ary hifaly toy ny hazon'ny divay ny fony. Ahita ny zanany ka ho faly, hifaly amin'ny Tompo ny fony. Isika hiantso azy aho ka hanangona azy satria manavotra azy aho ka mbola hihamaro toy ny efa nihamarony ihany izy. Ary na dia hafafika any amin'ny jetilisa aza izy dia hahatsaro ahy any amin'ny tany lavitra. Samy ho velona izy mba amin'ny zanany ary hiverina. Dia hampody azy avy any amin'ny tany Egipta aho sy hanangona azy avy any Asiria. Ary any amin'ny tany Gileada sy Babilona no hampidirako azy ka tsy ho omby azy izany. Dia hamakivaky ny ranomasim-pahoriana izy. Hamely ny onjan-dranomasina ny Tompo. Ho ritra ny rano lalin'ny Neily rehetra. Ahetry ny avonavon'ny Asiria ary esorina ny tehina fanapahany Egipta. Dia ampaheresiko ao amin'ny Tompo izy ka amin'ny anarany no andehanany, hoy ny Tompo.